Fifanendrerevana malala ny eonantsika mizoandro karemy izao aizantsika mandinika ny tenatsika ny avan'izay ambarany soratra masina nofinaina meny antsika ny koa ka aizantsika mandinika ny tenatsika. Ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy manan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Talata 12 Martsa 2022 ivanjinantsika aloha manao hoe miantso amin'ny fibebahana tompony. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah ny mpanjaka mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy eny misikina ely izy. Azao rehetra izao ampitoeriny ka tsy hetsika. Niseza fiandrinanao na ampitoerina hatramin'ny fahagola ary zay hatr'izay ianao. Manarapeo ndrika Jehovah, manarapeo ndrika, mampirondrona ny feo ndrika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny mihoatra noho ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah ny amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fahamasinana mendrika ny tranonao mandritra ny andronao maro Jehovah. Amen.
ivavaka isika ry tompoandriamanitra io andriamanitra mampatsiahny famonjenao ianao ka mendrika io dia raina ary tsy misy manahaka nanao anao izany no ny herinao sy ny asanao satria andriamanitra tsy toy ianao mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy sy miaro anay ianao ary dia misaotra anao izay no ny fandaminanao ny fiainanay afaka manavo anay ianao ary mijoro vavolombelonao ny amin'izany toy izay midera sy mankalaza ary mame voninahitra ny anarinao masina izay tompo ary dia mahatsiaro ny tenanay koa fa be mifahatsonay ko mifona aminao izay mamindrafo aminay mamelahany erikany fa namasino midira ty anatinay raha siany sy andray niafatra tsara avy amin'ny ofinainy izay mitenena tompo avonikenanao izay aizanay mibebaka aminao naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ravana malala mofinainao antsika amin'ity dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 7:20 endiny 7:20 ka hatramin'ny 7:10 mivaky toy izao anaran'i Jesosy dia hoy izy taminy izao no tengo izay lazaiko taminareo fony mbola atao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra na ny ratanahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany arany salama dia hanokatra ny sain'ireo izy ny halala ny soratra masina ary hoy izy taminy izany voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary maotorina amin'ny anarany fibebahana sy famelan-keloka amin'ny fihena rehetra manomboka eto Jerosalema ary ianareo ny vavolombelona izany ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoera eto an-tanàna mandram-pianafiana anareo amin'ny sery avy any amin'ny avo ary Jesosy mitondra azy hatrany Betania dia nahantra ny tanany ka nitsodrano azy ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra ary teo kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza n'Andriamanitra Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry havana malala ho aminao trano ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tianao ilay te hamonjy ianao nofinaina vakina tamintsika teo ndika toko 7:20 5:40 ka hatramin'ny 7:15 dia milaza nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny sehony tamin'ny mpianany ary ny akarany tany an-danitra alohan'ny ialany Jesosy teo amin'ny mpanaradia azy sy nampiakarana azy any an-danitra dia nampatsahivony reto ny fibebahana sy ny famelan-keloka fibebahana sy ny famelan-keloka raha ny raha nyrety mpianatra ho amin'izao tontolo izao dia tsy natao hitoro ny famelan-keloka fotsiny fa tsy maintsy nitahaka fibebahana koa tamin'ireo mpino izay miaino azy ny fibebahana sy famelan-keloka mantsy ry havana no miantoka ny hoavin'ny fiainan'izy ireo ao amin'ny tompo dia ny fialana amin'ny ratsy izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy natao an'ny faritra voatokana na voafetra akory ny fibebahana sy ny famelan-keloka fa ho an'ny rehetra izay atomboka ao Jerosalema ry havana malala miantso antsika ny tompo amin'ny fibebahana sy famelan-keloka azan-drazandrelo fa mazava eto ny teny ao Jerosalema aloha zay vo any akafa ataovy marina ary ny fibebahanao sy famelan-keloka ataontsika mpi ahitanao izany voninahitr'Andriamanitra noho izany natao any rehetra izany afatra izany natao aho natao anao iraka lehibe ampanaoviny Kristy ho an'izay rehetra manaradia azy ny anao mpianany fiaina rehetra andraikitra fototra takiana amin'ny fiangonana ihany koa izany ny fitohinana ny filazantsara dia afantoka amin'ny fibebahana sy famelan-keloka ary fampanantenana ny amin'ny fandraisana ny fanamasina voalaza ny asany apôstôly natao any rehetra ny antso ary ny mpianatra ny vavolombelona ho hitan'izao tontolo izao mandihana koa ianao fa natao any rehetra zany hitantsika eto koa ry havana na dia izany ary fa misy nitsodrana zava-dehibe tsy azo avela eo amin'ny fiainan'ny mpanaradian'Andriamanitra ny tsodrana na ny fitahiana omena ny tsodrano mba ho biazana amin'ny asa tao ho fanatrehan'Andriamanitra eo ny hivitsika ary hanomeza ny sery sy tanjaka ary fanampiana zava-dehibe tokoa ry havana ny anjara toeran'ny tsodrano ary zava-mahery hoy ny tao miantso amin'ny fibebahana ary ny tompo raiso ny tsodrano hamarina izay atao izany ry havana lafatra tsara ho anao ny amin'ny tian'ity saintsainy izany ho voninahitr'Andriamanitra andeha hivavaka isika Andriamanitro
Misaotra no finaina nomeno anay izay milaza ny fampatsiahivana ny amin'ny fibebahana sy mifamelan-kelika izay natao andrehetra ary nandraisana tsotra. Vavaka aminao izay ny amin'ny asany meno ao anay velomanay amelomanay ny ankonana ianao no anavao anay hatrany amin'ny fifandraisana mpiara-miasa izay tsara hatrany. Tompo, miova asa izay mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho andreo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao anendrindro sy ny aretina rehetra toan'ny asa fitsaboana atanjaro azo manjo ampireo mareo sikola sy ireo sahirana sy ireo koa ireo traboana tsonjovona ny mpigatrana. Mitaheny amin'ny azakazaka ataonay ka ampirezinao anay amin'izay atao sy ny fikasana tsara rehetra ka io ny fianarana fitazana izay ataonay naiza misy anay io tahinao izay. Tompo, onjeo ny firenay eny avoty izay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavanay no angatana izany miaraka amin'ilay vavaka iombonanay manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ao masina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho taky ny an-danitra meo any an'io izay anona saza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fotoana ry avy na nitsodrana tongotra anao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Hitasiaranao ny Tompo, hijerinareo akamoram-po aneny Tompo ka hiantra anareo. Andrainareo ny kazavam-po aneny Tompo ka menareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.